Mampitandrina ireo mpanakorotana sy ireo rehetra mamboly korotana eto amin'ny firenena ny vovonana ARMA na ny Action pour la refondation de Madagascar indrindra ho an'ireo zatra ny lalan-dririnina ka anao takalonaina ny voaka malagasy. Tsy tokony ho minisitra anompony atoko na hitady tombotsoa manokana no andrafitra ny gouvernemanta vaovao ho ny fanambarana nataon'ny ARMA raha araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Izay ARMA Madagascar dia manohana hatrany ny fanavozana entin'ny fitondrana ankehitriny ary vonona ihany koa mitondra anjara birikinay amin'ny fampandrosoana eto dia mampitandrina sahady izay amin'ireo mpanakorontana sy zatra lalan-dririnina. Aminay dia oka tsy ho minisitra hanompo antoko sy hitady tombotsoany manokana no apetrakeo fa minisitra vonona hitondra fanavozana tena izy sy hanompo ireo malagasy sy vaky volonosy. Ny ametrahana ny Madagasikara ho firenena matanjaka indrindra eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana no tanjona apetraka ny vovonana ARMA ka mitakany ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Amerina indray ny fampisotrahana tombotsoa ho an'ny faritra eto Madagasikara izay nofoana ny lalam-panorenana ny ARMA izay miantso ireo hery rehetra aneo ny firaisan-kina amin'izy ireo. Tsy isian'ny fanavakavahana eto amin'ny firenena ka apiatra ny Repoblika Federaly ho ny filohan'ny ARMA. Tsy miova ny visionay ny ARMA Madagascar dia ny ametrahana ny Madagasikara ho firenena matanjaka ato Afrika sy eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Takinay ny ametrahana décentralisation tena izy mba ho fanajana ny andrininy fahatelo ao amin'ny lalam-panorenana dia foan'ny ordonnance 73 tsipoka 015 izay manafoana ny budget provincial nampahantra ireo faritany ary apetraho malaky ireo lehiben'ny faritany na enina mba hampisy fampandrosoana any fotony idinany malagasy maro anisa. Ny Repoblika Federaly antoko ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Noho izany dia miantso anareo hery rehetra eto amin'ny firenena izay ARMA mba irehina hiaraka aminay misokatra ny varavarana lavinay ny fanavakavana sy système centralisme ireh ihany ny malagasy. Vive ARMA Madagascar. Nanambara moa ny vovonana ARMA fa manana olona andray anjara amin'ny gouvernemanta vaovao izy ireo ho mariky ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara saingy akinina fiana amin'ny filoham-panjakana sy ny lehibe ny gouvernemanta ny fandrafetana izany raha ny fanazavana. Manana zay ary handray anjara amin'ny gouvernement kanefa kosa apetraka anay ao ambanin'ny fahendren'ny Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre satria manampahaizana be dia be ny ARMA Madagascar, manana dokotera, manana professeur ataoko rariny raha ohatra ka handray anjara amin'izay fa kanefa izy resarika eo miankina amin'ny fahendren'ny Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre. Vovonana misandrahaka manerana nosy moa ny ARMA na ny Action pour la refondation à Madagascar izay ivondrona ireo diaspora ZNZ ary hery velona maro eto amin'ny firenena. Mijoro ara-panjakana ny ARMA ary mijoro manohana sy mpiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Hitondra anjara birikiny izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena raha araka ny fanambarana ny raisin'izy ireo androany. Tsy mijanona ho toeram-panofanana fotsiny ihany ny université eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa mametraka ny politika mazava ihany koa amin'ny fanomezana lanja ny fampananana asa ho an'ny tanora malagasy ka ao anatin'izany ny anomezana ireo fahaiza-manao rehetra entina miatrika ny tontolon'ny asa izay amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana mba afaka mamokatra. Ho ny Tale Général ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Ministera tsy miasa rery ny université fa manana mpiara-mombonantoka amin'izay hitantsika hoe fampananana asa ny mpianatra zay dia hitantsika fa ireo le fiara-mombonantoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina mba ahafahana mamokatra. Ny teny ministera dia ohatra anankiray hitantsika teto izay izay aizontsika mpiarina amina sehatra hafa EGS nandray anazy tandroany fa raha hitan'ny fombiazana teto dia zavatra azo ampiarina amin'ny sehatra hafa dia izay antso izay ny atao amin'ny ministera ho fiara-mentana mba hampahomby ny fanofana ataontsika dia tsy nafana olona manana diplôma fotsiny antsika fa olona afaka hiasa ampandrosoan'ny firenena. Manampy sy mameno ny fampifanana izay sitrahan'ireo mpianatra eo anivon'ny université ny tetikasa TAF mba ahafahan'ireo mpianatra manana traikefa bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny asa izay hialoavan'ireo fampifanana samihafa. Université misy telo eto Madagasikara moa no nisitraka ny tetikasa TAF
tamin'ity andiany manaraka ity dia Antananarivo Fianaratsoa ary Toamasina. Misy 370 ireo nisitraka ny fampifanana teto Madagasikara, raha toka 370 tamin'ireo no teto Antananarivo. Tanora manana mari-pahaizana lisansa sy master 2 no tafiditra tao anatin'ny sivana afaka misitraka amin'ny fampifanana tao anatin'ny tetikasa TAF izay no tanterahana nandritra ny 10 volana. Raha araka ny fanazavana netany tompon'andraikitra eo anivon'ny faculté X Université Antananarivo, Ramatoa Manampisoa Olomalala. Nisy université anankitelo zany université Antananarivo, Fianaratsoa, Tamatave dia Fianarivy no nahazo an'ilay feny parcours TAF. Le izy zany mameno tanteraka ny fampiofana izay atao aty amin'ny université izay entin'ny mpianatra eo amin'ny sehatry ny asa indrindrindrindra. Ao anatin'izany ny fanamafisana amin'ny teny frantsay, ny fikirakirana ny resaka informatika ary misy mianatra nanao projet zareo dia hoe inafy ny etapy ao anatin'izay. Dia raha teto Madagasikara dia 370 no nisitraka an'izany fampiofana izany teto amin'ny université Antananarivo dia 350. Etsakilany dia isan'ny manao ezaka amin'ny fanatsarana ny letan'ny fampianarana hositrahan'ireo tanora malagasy ny Université Antananarivo ka dingana iray ahafahana maneho ny fahatsarany io tetikasa TAF io izay mandray anjara amin'ny fanomana ireo tanora hivonona sady amin'ny sehatry ny asa aoriana ny fisitrahana ny fampiofanana. Ho Ramatoa Antenaina Rabetokotany, filoha-lefitry ny fikarohana fiara-miasa iraisam-pirenena eo anivon'ny Université Antananarivo. Ny Université Antananarivo dia miezaka hatrany manatsara ny fampianarana, lentan'ny fampianarana eto anivon'ny tanora malagasy. Ity projet TAF ity dia endrika iray na ahafahana naneho an'izay ary manana eritreritra tokoa izay ny anindatra izany any amin'ny faculté hafa mba tsy hoe manana mamoaka manam-pahaizana miboritra fotsiny fa tena mba olombelona feno ary tena hoe vonona tonga dia hiatrika izany sehatry ny asa izany volavolaina ety anivon'ny université. No tanterahana omaly moa ny lanonam-pamaranana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa TAF izay nanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo tanora misy 370 nisitraka amin'ny fampiofanana tetsy amin'ny Université Antananarivo. Notronony tale jeneraly ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ireo tompon'andraikitra ambony maro izay nokarakarain'ny AUF teo amin'ny fiara-miasa amin'ny masivoan'ny Frontsay.